Manatra ny araba atsika menakavy rehetra ny tokantrano andray amin'izao aliny alady efa valina volana desambra izao tonga eto amin'ny fandarana mahendray atsika manomboka eto atolotranao ireo vaovao ara-panatanjahantena izay misongadina tamin'ity androany ity tamin'izao farany herinandro izao ihany koa mazava ho azy nalaza ary ny fifanana baolina lavalava fiadinany tompon-daka ny ligue nalamanga ho an'ireo sokajy rehetra tanterana teny amin'ny kianja makiteny andota-pianaka teny ireo lalao famaranana rehetra tamin'izany nisan'ny songadina ary ny podro nataon'ny ekipan'ny 3FB satria samy norimbany avokoa ny amboara teo amin'ny sokajy vehivavy sy indrindra teo amin'ny sokajy ny division voalohany na ny top 14 izany famitsinana ireo lalao famaranana roa ireo ary no anomboantsika ny fandarana. Voaza ny lojika nandritra ny lalao famarana ny fiadinana ny tompon-daka nalamanga ho an'ny taranja baolina lavalava ho an'ny sokajy vehivavy natao tetsy andota-penaka androany maraina lavina ekipan'ny 3FB ireto miakanjo fotsy mena ireto tamin'isa 2 be zao tokoa mantsy ny ekipan'ny SCBB Sarety vao nanomboka 10 minitra monja dia efa nitarika tamin'isa 24 ny tovovavy ministeran'ny fahasalamana taoriana izay dia niezaka nanidry ny ekipan'ny Besarety 5 dia tsy nety nanasala nisa mihitsy maro loatra mantsy ny baolina notsaraina sy tafiditra izy ireo ny alohan'ny fialan-tsasatra. Toraka izany ihany koa dia nahavita ny tsinam-pozina ny ekipan'ny 3FB teo amin'ny famaranana ny top 14 nataon'ny tolakandro na dia tsy tao tokoa azy ireo mpilalao sangany tao aminy tondry tolotra sy rija sy rakal dia nivoaka mpandresy tamin'isa 27 izy ireo nanoloana ny miaramila ny Kosfa nandritra ny fisaraha-potoana voalohany dia maro ny eritreritra fa homontsa ny miaramila ny 3FB nanaprofo izany ny tarehan'izy ireo tamin'isa 23 tsy izay nefa nontraka tafadimbolana naprofiandy ny maha ekipa goavana azy ny ekipan'ny 3FB ity ka nahavita namadika nisa teny amin'ny sotrabe tao anatin'ny 7 minitra ny fisaraha-potoana faharoa nanao podro araka izany ekipan'ny 3FB teto Analamanga tamin'ity top lalaovana ity ekipa ity izay mbola fantatra sy hita hatrany hatramin'izao fa dia tsy lefilaza ary tsy mety levo ny herindreo mpilalao ao aminy.